miandry anao ny diosèzy alalino ary ny finoana ka mirosoa amin'ny lalindaliny sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Eny ary manomboka eto ary mompera dia iresakisika amin'ity anio ity i Lucien Botovasoa sy ny fiainana amin'ny maha hoe mpanambady kristianina azy. Nanao ahoana i Lucien Botovasoa raha izany hoe fiainana malaika ao anivon'ny fianakaviana zany. Nanambady tokoa i Ramose Botovasoa, saotranao merson mba manome fitenenana. Nanambady tokoa raha Lucien Botovasoa. Fa rehefa niverina tamin'ilay fiofanana tany Fianaratsoa ka handray ilay fampianarana dia tsy mety raha tovolahy lehibe izay mijaly ho mpitovo ka nikarakarainy ny fianakaviana ny fanambadiana sady efa tonga koa ny fotoana akoho efa 4 taona tamin'ny 1930 izy nanambady efa 12 taona izy tamin'izay tamin'ny 10 oktobra 1909 nipetraka tamin'ny Andrinibe izy tamin'ny fotoana vitsivitsy dia Andrinibe io no moko reny ambate amin'ny reny tovovavy anankiray Suzanne Soazana avy any Simalazo dia mbola 40 taona fotsiny ilay tovovavy hitanao efa mbola tanora kely dia nikarakaraina ny fanambadiana ary nankalazaina zay dia vehivavy io mbo amin'ny mahatanora kely anazy dia sarotra ho azy ny maharaka ny toetra ny Botovasoa fa mpampianatra mahay fa mpampianatra mahafinaritra mpampianatra votom-pinoana lalina efa matotra be efa nahita zavatra maro ka ohatrany gagagaga le vehivavy ary izy misy no mitantara tamin'ny Père de Guise taloha tena nitantarainy mihitsy fa sahirana izy tsy maharika ampidirana i Botovasoa anatin'ny zanaky Masiny Maria izy ampanaoviny toky chapelet ao an-tragno nefa rehefa nahita ny vadiny mifoha amin'ny andro alina indrindra tamin'ny farany mifoha amin'ny andro alina isan'alina handeha hivavaka ao am-piangonana manahy izy hoe hoiny zany rehefa mahita ny vadiny mba mandeha mampianatra zaza any ivelany agny raha harivany andro dia mbola any amin'ny masera andeha hampianatra na mampianatra hirany Ambohimanarivona igny dia manahy hoe fa maneno tsy mijana ao tokantrano dia ao an-trano miaraka amin'ny zaza dia nanany sarotra kely zany ho anazy zay zavatra zay ka Ramose tena tsy hitezitra tamin'izy na tamin'iza na tamin'ny vadiny na tamin'izy na tamin'izy na oviany io lehilahy io dia manao moramora manazava moramora zay araka zay tratra ny takatry ny vadiny araka ny tantara izy ihany no milaza izy ihany no mitantara an'izay dia tena tiany mihitsy io niterany zaza maromaro aloha satria ny zazalahy vao manambady tamin'ny 32 zany dia efa misy zazalahy anankiray aterany afaka 2 taona dia mbola zazalahy anankiray hafa koa dia nisy zazakely anankiroa lehilahy koa maty tsy azo tanatin'izay dia voban'izy vehivavy anankiroa koa dia mbola lehilahy anankiray koa fa fito zay ary be voka azy koa ny vadiny tamin'ny farany indrindra tamin'izy voatery-nandositra tanaty alitra asan'ilay zavatra nitranga teto amin'ny 47 ka hitantsika ihany tiany vadiny mankitony niterany maro ary tian'izay tokantrano zay koa izy eka izy ohatrany hoe tamin'ny batemy somary taratara efatra ambin'ny 10 taona tamin'ny fanambadiana izy sy dia tara loatra tokory moa fa dia izy lehilahy tena lehilahy ary tsy vitany hoe ilay olo manam-pahaizana fa lehilahy nanana ny heriny kiasy afaka miditra amin'ny hoe nanao kory amin'ny vadiny igny tsy haiko ary tsy ho tantarain'olo fa amin'ny hoe lehilahy misy malina tantara malaza zay ny hoe andray andro nitafian'olo efatra dahno niady taminy totohondrina andeha ko raha misy irery namparitaka sy nampandositra izy efa da irereo na ikarazana karate hony izy tamin'izay ka hitantsika fa lehilahy sy matahotra mihitsy io lehilahy io ka sy mahagaga raha hoe tanora rehefa te hanambady teo amin'ny fifandraisan'izy mivady mon père izy dia olona mipetrapetraka nazy mifandaram-potoana satria izy olo nianatra ary manam-pahaizana ny vadiny sy nitovy fianarana tamina hoe sy nianatra mihitsy sy niteraka korotana ve zay indrindra tamin'ny vadiny
io sy haiko ny milaza an'izay fa ataoko fa ny vadiny dia tao mitokantrano satria ny zaza miamaro ka sy mainsy mikaramse sy mainsy karakarainy ny vadiny tena faly aloha mba manambady olo manam-pahaizana ary ny tadiavin'ny vadiny dia hoe mba hanafitafiana madio mihaja sisy fa ny vadiny koa mba mitady vola hoe mba hiainana na ny fiainana tsaratsara indraindray teneny ramose fa maninona ireo sy anao comptable na zavatra tahaka an'izany azahoantsika vola mba hiadanantsika tsara dia ramose dia hoe aha na dia ho feno vola ty tranontsika ty sy hanana ny vola le haraina tena izy zay tsy mety arafesina zay eo amin'ny tompo ihany zay ny tena zay ny tena ka ndraindray ny vadiny dia monimony ohatra le tantara malaza hoe ndray mandeha mba nisy mpivarotromby nanary kitapo feno vola nisy tsenanomby hono taty tsimitsimo ny fiangonana sy fantatra hoe dia arivan'igny le rangaha efa nisotrosotro kely dia very anaty bozaka le kitapo feno vola be mihitsy tamin'izay hitany ramose rehefa nirava lakilasy io kitapo io jerevany vola be dia hoe sao dia lasan'olo ty nety ao an-trano rehefa kelikely dia hita ho le rangaha miverimberiny io manasavany ny bozaka eo mitaditady raha dia io ramose mivoaka tantragno dia hoe sao dia mba misy raha tadiavinareo ao dia ho le rangaha sa misy ay ka sy anao zany le kitapo hitako teo agnareo vena mba nahita kitapo teo eo ny ramose dia mandrosa ao tragno dia nanontaniany tsara vetivety dia hitany hoe an'le rangaha tokoa io kitapo io dia hoe trino volanareo sy izy vera zendana le rangaha dia saika hozaraina omeny atsasany tamin'izay arivo ariary tao sy nanaiky ramose fa dia hoe maiza misaotra an'Andriamanitra anao fa mbola nomeny mbola sy lasan'olo na sy lasan'olo mihitsy ny volanao fa miverina aminao ihany fa tany ray manaraka sy nety misy le rangaha fa mbola nomeny zany anao ny adidiko ihany fary dia nanaiky nandray ariary 50 ony ramose fa mba sy hampalahelo ny rangaha testa ho ny vadiny ny ramose tamin'izay fa dia hoe saika tena sahady hoe hahazo raha sy fomba ny ramose zay ka amin'ny zavatra tahaka an'izany hita hoe tsy mitovy amin'ny tokantrano fa nandefitra ramose na nandefitra izy ary tamin'ny izy aloha nandray le akanjo ny tertiaire tamin'ny farany izay nandalo fotony sarotra tokoa zareo satria Masda France d'Assise manko hitanareo matetika misy sary dia misy amboa be akaikiny eo satria amboa masiaka be mpihinan'olo moa tamin'izay dia tena nahinandeha miazy mihitsy Masda France d'Assise ka io sary io efa tantranon zareo halany vadiny ramose io asa mora io moa koa aty aminareo ny amboa zavatra fady be iny dia halany mihitsy dia matetika io ny mahamola anao io amboa io le Masda François be tady be amboa io dia sy faly amin'izany dia rehefa mahita azy misangana amin'ny andro aly mamonjy fiangonana sisy fary dia natahatra sao dia ilaozan'ny ramose hanao mon père ramose zay natahorana sao dia ramose handeha hanao religieuse rehefa takatry ramose ka zay nitahitra ny vadiny ny ome dia nazavainy fa sy izay ka ry izy monko sy mifady hanina isaky ny alarobia sy soma tonga dia naprosy ny vadiny hoe non za mifady hanina satria matersiera fa anao manova tsara dia amin'izany ihany zany mba manova tsara mba hisy laoka tsara zany zay ny azy mario fa na dia nanao akanjo sosotra izy sy nanao le palitao sy ny sisy tahaka ny taloha intsony nefa mbola madio mihaja be mihitsy ny fitafiany zany profo zany fa ny fanaja ihany aloha izy mivady amin'ny zavatra tahaka an'izany zafady mopera misy fantenatra maletikidika ana amin'ny mpiaigna mpanambadiany ramose Lucien Botovaso eo amin'ny ataoko hoe fifamatora mpifankatiavana zany ataoko hoe nanao hoana zay fisehony zavatra izay fifanohanana teo amin'izy mivady fa indrindra teo alohan'ny fotoana sarotra zay hoatrehiny Botovaso isoany ny ataosika hoe fanoloran-tegna no an'ny tompo misaotra ny Père Gustave manontany zany efa tonga amin'ny faraparany ray zay fa rehefa tonga amin'ny faraparany moa ramose efa natsinjo hatriny ela zay hanjoana azy efa nametraka teny tamin'olo samihafa tamin'ny rainy aloha hery taony dia ny mialoha
efa nilaza ny hafatesany tamin'ny rainy, ary efa nilaza ny fotoana hafatesany, efa nilaza daty misy izy. Nambarany koa ny vadiny, nanambarany ny vadiny hoe ohatra ho izao, nalahelo mazava loatra vadiny, nalahelo. Nilazany koa i masera tamin'izay, misy masera anankiray tamin'izay nilazany hoe toy izao manjona. Ny fianakaviana koa misy koa zany Sabotkay Marcel, nilazany fotoana hafatesany. De fantany ka nampiomany ny vadiny, nampiomany sy moramora, ka sarotra zavatra tahaka an'izay. Sy hoe raha mise te ho faty hamony tena hoe handao ny vady aman-janany amin'izao, aha, fa de nandeha sy moramora le zavatra. Ka rehefa tamin'ny fotoana farany indrindra ka fefa fantany hoe fa ho alaina ao an-trano izy mba ho saraina, andro 7 avrily 1770 tamin'izay, rehefa nandeha ny feo ka niakatra aty aminazy hoe hariva ho saraina izy, na tomany vadiny de hoe ndao afeniko ao amin'ny tilikambo ny fiangony ianao, tsy nety izy. De ianareo ndray ho sahirana, velao aho handeha fa ela naniriko an'izay, efa fantatro zay zavatra hitrango eo zao, ary za sy matahatra misy fa ianareo ihany no mampalahelo anahy satria avela eo zany. Nilaza tamin'ny rainy aza aloha izy hoe niany mampalahelo anahy aba de avela koa sy misy soa napetrako aminareo. Fa tamin'ny vadiny de hoe aza mataho zanareo. De tamin'ny voalohany aloha nampitony vadiny de hoe satria mbola misy olo tan-trano de hoe aha, aza ilainy sefo ilainy sefo ry ambany fa sy hamono ahy le olo. Kanefa nalainy tao amin'ny rindrina teo le sariny Mazda François Betade Beamboa igny, de nalainy teo de nivoaka de napetrany andavaranga ao an-trano i vehivavy Henriny Charlotte no teo nahitany zany. De nilaza izy hoe izy no hitaridalana. De niverina tragno de nisakafo, de nahalany, de natoky amin'izay ny vadiny hoe nahalany izy, nahalany koa zahay. De niarany sakafo izy mianakavy. Rehefa vita ny sakafo de rehefa lasa ny zaza de niteny moramora tamin'ny vadiny hoe eny marina fa nde ho saraina ny aho zao. Tomany vehivavy de hoe dao any amin'ny tilikambo. Hoy izy, aza matahotra fa ela nanandrasako an'ity zavatra ty, za sy matahatra ny ho faty, ela niriko an'izany efa vonina, hiany zavatra tahorony de ny fotoana hoe rehefa latsaka amin'ny vozo kosa ny ansy zay nataoriko fa tonga de niasambarana, za sy andositra ho izy, hiany mampalahelo anahy de ianao sahirana miaraka amin'ny zaza. Fa aza matahotra de nanangatanana izy, aza malahelo anareo izy, rehefa maty aho de eo amin'ny fitoerana rehetra hanampy anareo aho, hamonjy anareo, hitahy anareo mandrakariva sy ilaozako anareo. De hoy ny vehivavy taty afara, tsy misy tanteraka ny tokony omeny tamin'izay. Nanafatra ny vadiny moramora izy, aza misaona, aza manao akanjo mainty anareo rehefa lasany aho. Dia nananatra izy hoe momba ny zaza toy izao ny fitezana azy, aza entina lavitra any agny fa ray azonareo atao miverina aty mba ho ampianarany zaza. De aza mandao an'Andriamanitra na oviny, aza misaraka amin'Andriamanitra na oviny. Rehefa napetrany aby ny afatra rehetra momba ny vady, momba ny zaza sy ny hoavy, de nanomboka ny vavaka izy tamin'izay. De ho maso ny vady zay, de nivavaka mandra-pahariva ny andro. Atoandro ny andro tamin'izay de mandra-pahariva amin'ny 7 alina zany tsy nitsatra ny vavaka, tsy nitsatra ny vavaka, mibetika ny chapelet, mibetika ny boky manuel tertiaire zany, mandohalika nisy sezavory-kely hoe de apetrany eo ny boky de eo mandohalika ny vavaka, sy tapaka mandra-pahatonga ny fotoany fiasoan'ny olona azy. Ka rehefa tonga ny iraka hoe avy amin'ny tanàna asona ny ampanjaka anao, tonga de vonina ho izy, nisangana de nitodika tamin'ny vadiny, de nilaza tamin'ny rahalahiny zay nangalaka azy hoe tia ny zanako mbadiko,
ianao nitavany raiko avelonan'io dia io rahalahiny io no naka ny vadiny aman-janany tamin'ny arivan'io hiany sy nitondrazany anala ary nahavelona io vady aman-janany io mandritra ny volana maromaro ary mbola ao rahalahiny io ny tantara tamiko tomany gogogo misy olo io mitantara io zavatra io satria izy nitaizany Botovasoa tantrany zandry ny 40 taona dia taiziny dia sale tena zoky toa ray zany nanankinany ny vady aman-janany ary nyvelomina tokoa aloha dia tsy nisy maty tokoa ireo zazadimy ireo tany anaty ala zany zay zavatra misy zay le fitiavan'ny Botovasoa ny vady aman-janany ray olo zay zavatra tena modely zay sy hitako zay ilazana azy tompoko fa dia zay tena mety hitantaratra tamin'ny fiainan'ny Botovasoa zany ny fiaramentany fianakaviana tao anatin'ny fivavahana zay mon père zavaty azoko le ny ara-mivavaka le fiara-mivavaka mazava loatra fa sy maintsy ny ara-mivavaka ireo fa izy koa manana ny azy manokana zay ary sy haneriny olo anao zavatra tafahoasa zay fa zay sahazan'ny vadiny no ampanaoviny azy zay sahazan'ny zazy no ampanaoviny azy fa ny azy be dia be mihafy tanteraka badiny io ray olo tanatin'ny 4 taona mifoy isan'alina amin'ny ray na amin'ny 2 mandeha mivavaka adiny ray izy irery tao am-piangonana isan'andro amin'ny andro alina indray ny adiny 2 indray mbola iverenany amin'ny 4 maraina mandrapahatonga ny lamesy maraina koa iro ahatanty zavatra takan'izay tsisy mahatanty an'izay dia gaga ny zanako Masindray François tokoa ke mazava loatra fa le vehivavy sy naharaka zavatra takan'izany iza no aharaka olo takan'izay tena mahasina loatra iny fa izy aloha sy nanareo olo ny fitiavana vadiny rehefa voalazokota aminareo nampanaoviny volamena nanotaniako ny zanakireo vao omaly dia hoe marina fa nanana ny volamena ve mamanareo firy hoa 10 taiza eo ambony eo amin'ny ilany anankiray zay ny volamena provy zany fa raha mise tia vady nampanaoviny volamena 10 eo ambony eo ny tena hitany fianakaviany mandrak'izao